Andriamato Sergimbe Jovial izay ampitarika ny antoko ny fivoaran'ny malagasy ankoatra ny mahampitarika antoko politika azy dia pahito karina ihany koa ny tenany izay anivelan'ny Madagasikara efa vahiny matetika teto amin'ny ICM radio ihany tenany tamin'ny taon-dasiny fanianana voalohany moa tato anatin'ny fandarina zaraitra ity androany ity ho azy miaraba anao tompoko sady miaraba nahatratra ny taona vaovao hoe 2024 miaraba atsika rehetra ny teknisiany zany nareo journalista nanao niezaka rehetra mifampitana izao tafatafa irahantsika zao ary faly miaraba anareo ihany koa tratrin'izao taona vaovao zao hitondra fahombiazana ho atsika tsy saraiana tokantrano hoe ity taona ity ary miaraba ny vaoaka malagasy ihany koa tsy fakivolo izay manaraka izao fandarana zao ka dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana tompoko. Makasitraka anao ihany koa namaly izay fanasana izay na dia hoe any ampita an-dranomasina raha dia hoe nanaiky hitafatafa ho an'ny vahoaka malagasy moa zany nisan'ny fahafantarana anao ny resaka famakafakana ara-toe-karena sy fifandraisana iraisam-pirenena iompana amin'izay aloha sika zay sika vao hiditra amina tontolo politika izay ao anatin'ilay hoe fanarenana ara-toe-karena ny firenena ihany koa izay nisan'ny atrikasa nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny herinandro lasa ity ny fahitanao inona ny tokony fantohana bebe kokoa amin'izay fanarenana ara-toe-karena eto Madagasikara izay mba hiakaran'ilay ari-karena eto Madagasikara izay totonga anatrany taorian'ny fahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantena izay hoe ari-karena izay ny fahefan'ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izay hoe ara-toe-karena izay satria tsy mifantoka le olana eo amintsika ane tsotra le olana tsy mifantoka amin'ny filana sy mifandraiky amin'le toe-karena misy eo amintsika ane ny fampandrosoana zay atao efa betsaka zay koloka zay manko le fidiniana izay natao miaraka amin'ireo partenaire technique et financier miaraka amin'ireo groupement des entreprises Madagasikara zany miaraka amin'ireo mpandrara rehetrarehetra efa betsaka zay koloka natao zay fa maninona ary mbola tsy ataotsika hoe miakatra foana le ari-karena malagasy maninona ny mbola zay ne ny tokony hifantohatsika ny zavatra tsotra indrindra dia efa teneniko foana dia zao hoe raha mbola mieritreritritsika hoe tsy niezaka rehetra tsy mandeha any amin'ny atao hoe secteur primaire any amin'le production any fotony mihitsy ny secteur primaire io raha tsy nifampandrosoana an'io no ataotsika vaindohan-draharaha sy ny karazany na inona ny zavatra ataotsika na inona ny zavatra ataotsika dia iodikodiny eo foana tsika zany dia zatra secteur tertiaire foana secteur tertiaire foana amin'ny fampandrosoana sy ny karazany hany ka na ny sakafo hoanitsika ao Madagasikara mbola afarana misy ny déficit de balance commerciale izay tsy azotsika tapenana maso fotsiny ny zava-misy ao amin'le firenena eo mahatonga sadambola mitotongana sy ny karazany zavatra ohatr'izany tsy fahalalana politika ekonomika matotra ho an'ny fampandrosoana n'le firenena tsy miatraika any amin'ny filan'le firenena tsy filan'le vahoaka malagasy zay ane manana atout rehetrarehetra tsika fa tsy haitsika zany mijery an'le atout aiza le point fort tsika ahafahantsika manao an'le développement le fampandrosoana tena izy raha tena hoe hifantoka amin'izay fanarenana ara-toe-karena zay zany inona ny drafitra tokony ho ananany mpitondra fanjakana mety hoe ilaina ihany mametraka an'izay akoatr'le hoe tsy tokony hifantoka any amin'le fikaonan-doha fa tena tonga dia hoe fandraisana an-tanana zany no atao amin'izao ny fanjakana mila zavatra fantaritsika aloha dia zao tsika manko miankina amin'le fanjakana foana ny fanjakana dia tsy natao an-draharaha zany hoe tsy ny fanjakana mihitsy no ampiakatra ny ari-karena fahobe fa ny secteur privé fa ny asan'ny fanjakana dia manao ny lalàna rehetra izay misy mba ahafahan'reto secteur privé reto miroborobo sy mamoronasa sy ahafahany mampiakatra an'izay ari-karena fahobe zay manko le zavatra tsy mety eo amintsika ny atsika zany lasa fanjakana no manao ny zavatra rehetra zay ne ny mahatonga n'io zavatra io bloqué foana aleo ny secteur privé fa teneniko foana io no vecteur de richesse io no mampisan'le hari-karena fahobe sy mampitombo an'le hari-karena fahobe fa tsy ny fanjakana mitsabaka amin'ny zavatra rehetra fandrarahana rehetrarehetra zao ny fanjakana manao ny cadre économique rehetra manao ny cadre juridique rehetra mba ahafahan'ny secteur privé miroborobo sy mandeha araka ny tokony ho izy inona moa ny asan'ny fanjakana amin'izany eo amin'ny resaka politique fiscale eo amin'ny resaka incitation à l'investissement zany hoe protection any resaka fampiasam-bola ny olona iza moa ny olona ampiasa vola ao raha tsy mazava ny lalàna sy ny karazany rehetrarehetra zay misy akoatra zay ne le zava-misy raha ohatra manana entreprise orinasa anankiray anao samy manamboatra yaourt reo orinasa reo ray any taux d'imposition ny orinasa io fiscalité an'io sy ny réforme fiscale an'io société anankiray hafa kokoa fa misy secteur hafa mitovy secteur ihany
fa misy a ny atao hoe tsy ampivarotra yaourt ho asa-mpamokatra yaourt dia ny secteur anankiray iny a avantagenao kokoa satria misy an'izao izy satria namanamana manao an'io satria zany hoe tsy misy an'le politique fiscale mazava araka ny tokony ho izy. Zay le olana ao amintsika, zay ny asan'ny fanjakana voalohany indrindra. Eo ihany koa ny lalloana mikasika amin'ny investissement. Inona ny atirentsika ireo mpampiasa vola ireo ho tonga ao amintsika mba anana assurance izy ireo ampiasa vola ao amintsika mba ampiroborobo ny toe-karena ao amintsika. Rehefa misy io fampiasam-bola io dia misy famoronana asy. Rehefa misy io famoronana asy io dia misy ny karena misy ny consommation. Zany hoe afaka manana vahaolana ny olona amahan'ny olona isan'andro. Rehefa misy zay consommation zay misy ny fidiram-bola amin'ny fanjakana miakatra ho azy ho arikarena fahobe io. Fa tsy zay le zava-misy ao amintsika ao. Ny zava-misy ao amintsika ao dia hitsabany fanjakana daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'izay io fa tsy hoe zavatra amin'izao ny teneniko fa en général. Zay no mahatonga antsika hoe maninona ty toe-karena Madagasikara ty na iza ny fandimby eo na iza ny fandimby eo totrany eo ihany tsika. Tsy hita mihitsy atao daholo zao fandiniana rehetrarehetra zao tadiavina daholo zao mpamatsy vola rehetrarehetra zao fa dia eo ihany tsika satria tsy mifantoka ny fanjakana tsy mifantoka amin'ny asa tokony ataony. Ny secteur privé amin'izay mipatinina. Rehefa mipatina izy tsy manana visibilité à long terme. Ny zavatra tsy tiany entreprise anankiray dia tsisy visibilité, tsisy fijery zany izy hoe ahoana moa ty orinasako ty afaka 3 taona afaka 5 taona afaka 10 taona. Anisan'izany stabilité politique, zay ihany koa sy continuité de l'État, anisan'izany zavatra tadiavin'ny secteur privé daholo zany. Zay zany ny cadre tokony faritan'ny fanjakana. Fa ny fanjakana tsy natao andraharaha. Fa raha vao ny fanjakana miditra amin'ny fandrarahana dia tsisy création de richesse mihitsy. Tsy natao tsy vocation ny fanjakana zay zavatra zay. Ny mahakasika an'izay teto Madagasikara rehefa miova mpitondra dia misy mpandraraha azo lazaina fa misongadina ary voatonontonona foana ary lasa ohatrany hoe raisin'ny olona ho mafia mifehy an'le fitondrana iny mpandraraha iny. Fa ny vahiny eto Madagasikara dia ohatrany tsy voakitikitika mihitsy, mety hoe resaka any amin'ny etra mantsy no ambadika reny hoe miaraka amin'ny fanjakana dia tsy ho takiana etra. Fa ny vahiny eto Madagasikara maro ny ohatrany hoe manao deal ambadika amin'ny mpitondra fanjakana ka tsy voakitikitika mihitsy ny intérêt rehefa miova le mpitondra fa mahay miaraka amin'le mpitondra foana. Inona tokony ho ataontsika amin'izao zany nisy an'le antso iny mantsy le resaka tambazotra mpifandraisana sy resaka solika zao nisy hetsika nokasain'ny tanora natao iny hoe alao ioverina amin'ny malagasy ireo fa tsy ho fehizina vahiny. Verina amin'le resaka teneniko teo aloha ihany zay resaka anao zay hoe rehefa misy mpandraraha vahiny ohatrany misy deal ny ambadika dikan'izany tsisy transparence. Misy deal ina deal fiscale ve sa deal ina dikan'izany tsisy transparence fiscale, tsisy politique économique mazava azony rehetra hoe ty zavatra ty ane lalana le ho an'ny rehetra na izy na izy. Aoka tsika hisorontsika ho an-tsaina za anisan'ny olona mpanderaka zao tontolo zao betsaka na any Afrique io na any aux États-Unis na aty Europa na any Asie. Fa zavatra teneniko aminareo dia zao vahaolana ve hoe any mpandraraha malagasy any aoka ty soliky ty ho azony mpandraraha malagasy aoka ty zavatra ty azony mpandraraha malagasy. Tsy le mpandraraha malagasy ny olana fa na mpandraraha malagasy io fa rehefa tonga zay tsisy transparence zay dia verina amin'izay dia misy monopole. Hitantsika le zany tamin'ny fitondrana taloha teo anga tsisy olona nanana monopole amin'ny secteur économique rehetra tao Madagasikara tao tamin'ny fitondrana teo aloha teo. Nisy gasy ane reny olona reny ry zareo no mifehiny rehetrarehetra. Naomby ve zany zavatra zany nisy impact tao amin'ilay firenena. Tsy any amin'ilay resaka hoe monopole ny gasy na monopole ny vazaha fa transparence fiscale, transparence économique. Sordalana rahan'le fanjakana sy ny karazana na investisseur vahiny io rehefa hoe zao ny etra lohanao, zao ny lalàna misy velona sy eto amin'ity firenena ity. Misy ane zao ny mpandraraha gasy mialatsiny teo fitondrana teo aloha teo zany mpandraraha gasy rehefa manao étude impact environnemental dia sairanina be. Fa misy ny mpandraraha vahiny ray volana sy 2 volana izy dia efa mahavita zany hoe étude environnementale amin'ny projet anankiray. Inona ny antony? Satria misy deal ny ambadika, satria tsy mazava le fifanarahana, satria tsy transparent le lalàna misy, satria tsy arahana mihitsy le lalàna misy eo amintsika. Zay ny olana fa tsy hoe mpandraraha gasy na mpandraraha vazaha. Lazaiko anareo za amin'ny secteur financier eto Luxembourg. Eto Luxembourg 70% secteur financier eto Luxembourg dia ny vahiny no mitantana azy. Les Américains, les Britanniques, Australiens, ny Chinois mitantana an'izany zavatra fa tsisy olana satria inona tsisy olana satria transparent le zava-misy. Transparent les zava-misy.
lalàna misy a iaketra ny rehetra ary arahany iny lalàna iny fo amitsika atao ny lalàna da atao tsy arahana de zay mahatonga n'io baranahana otriny io fa tsy question ana hoe mpandraraha vahiny ka zany esorintsika le tsara le patriotisme miaingy amin'ny lalàna patriotisme miaingy amin'ny fanajana ny lalàna ary le patriotisme miaingy amin'ny fitoviny rehetra amin'ny fandraharana. Inona zany no tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha tena hoe amerina n'le toe-karena ho an'ny malagasy mpandraharaha malagasy tanora ihany koa vao misandratra maro ny tanorana vita fianarana eto Madagasikara ary matetika fitantanana ny tena ananan'ny tanora malagasy an'izay maro pahaizana izay. Zay mihitsy zay le problème amitsika eo petraka ny tanora fa jerevinareo tsara za zao amin'ny 30 janvier manao conférence amin'ny université ny Fianarantsoa efa mandeha amin'ny université manao conférence foana zavatra tsapako de rehefa tafita ny fianarana ny ankizy anankiray de inona ny zavatra atao de hoe anao fonctionnaire hitra anao fonctionnaire anao concours amin'ny fonctionnaire de gaga amizareo za teneniko amizareo tsy mbola niasa amin'ny fanjakana zany satria fanjakana tsy manao création de richesse dépense ny fanjakana iny zavatra iny en plus iny zay raha te anakarena ianareo aza miditra amin'ny fanjakana satria le problème ny ankizy amizao hiditra amin'ny fanjakana de ao hoe ahoana ny ananana business ahoana ny ananana zao tsy zany fanjakana natao anompoly aza miditra fonctionnaire ianareo raha te anakarena fa ny fandraharana ny mampalakarena le fandraharana eo amizay eo le cadre le teneniko aminao inona ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana amizao fotoana zao mametraka ny cadre rehetra inona moa le cadre rehetra politique économique sy relance économique efa manana zay document zay ve ny fanjakana mbola tsisy tsika hatramizao fotoana zao ny loi de finance tsy mametraka ny loi de finance efa teo aloha teo iny engany mba hisy rectificatif atoato mametraka an'izay cadre économique zay mametraka an'izay relance économique zay ameko piste vetivety fotsiny amin'io resaka relance économique io le tanora teneninao to misy ane tanora manana projet fa le problème am'le tanora le accompagnement zay le fanteneniko am'le fonds de relance économique tokony manana an'izay vision zay fanjakana miatso ny mpandraharaha rehetra manana surliquidité ao Madagasikara apetraka ny fonds de relance économique io fonds de relance économique io ahafahandreo tanora reo manana projet viable ifinancena andreo zavatra zao manana projet zay financena andreo zavatra betsaka ane le zay ko andreo tsara io resaka panneau solaire efa 15 ans 5 taona tany aorina tany amin'ny université ny Fianarantsoa efa nisy olona nanana vinavinana izy io namaky rapport n'izy io rapport de olona manana maîtrise ny mémoire efa na 15 à 20 ans narina zany efa nanana an'izany zavatra fa le cadre mihitsy ny tsy apetraky ny fanjakana amin'io zavatra io iaccompagnena ny reto jeune reto manana ambitieux reto tsy jeune ihany fa na ny entreprise efa miexiste am'izao fotoana zao mitady fanampiny anaovana investissement misy zao manana orinasa vao teny amin'ny fampandarana miteny tamin'ny olona manana entreprise any Madagasikara vao maly zay nanana ny resaka an'izay hoe mba hitadiavy financement ny ivelany fa manana projet zao zay ato amin'ity entreprise ty efa midévelopper efa mampiasa 10 olo zay fa mbola manana vina zay ampitombo an'ity zavatra ty satria tena mandeha ty secteur anay ity jereo zavatra ohatry zany ahoana ny olona no andeha ty ivelany nefa tsika eo misy surliquidité reo banque reo misy surliquidité ny fanjakana tokony mametraka an'izay cadre zay satria raha tsy misy ny financement banque eny ny institution financière ane manampy niasany voalohany indrindra financer l'économie raha tsy manao ny asany izy ny banque primaire reo raha tsy manao ny asany financer l'économie ina moa ny hitadiavana azy ao de zay ny hitadiavana ny cadre ny fanjakana ihany koa hoe aloha apetraka les fonds de relance économique jerevinareo tsara les fonds souverains nefa nyresahako taloha les fonds souverains izy teo aloha to fa nohonya hoe zay tondra le hevitra sy ny karazana de natao zay nanety azy io izy midovitro aiza les fonds souverains am'izao tsy fantatra koa le cadre anaovana an'le zavatra de atao zay daholo le zava-misy am'izao fotoana zao ka ny amaniko ny fanontaniana atao hoe ny fanjakana mijouer rôle manana rôle betsaka ny fanjakana ao am'le resaka relance économique anome cadre rehetra mba ahafahan'ny entreprise efa misy mandroso kokoa mba ahafahan'ny mpanorona entreprise manana vahana kokoa ahafahan'izy ireo manangana ny orinasa zay ho atsangana mahakasika ny resaka ara-panjakana indray matetika eo amin'ny fikarakarana taratasy sy ny resaka hetra io tena mahasarotra ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara ka lasa ohatrany hoe kapaina amin'ny resaka ara-panjakana io taratasy io ireo mpandraharaha vao misandratra matetika tsy manana an'le vola takina de lasa ohatrany hoe tsy ara-dalàna le izy tsy miditra any amin'ny tapom-bola mpanjakana ilay zavatra zay ataony zareo sy ny tamberina fa lasa ohatrany hoe mandeha tsy ara-dalàna eny de hiaran'ny fampiaran-dalàna moa rehefa avy eo de very ho azy
io a problème be ao amitsika io efa teneniko teo ihany io hitanao centre des impôts efa misy lalàna zao a dia lefa manao contrôle fiscal sy ny karazany raha 5 millions d'ariary ny tokony alohan'le entreprise dia ina ny teneniny anao 1 million d'ariary fa ameko carte fiscale anareo ameko an'izao zava-misy zany ao Madagasikara dia tsy miditra amin'ny kitapom-bola fanjakana rehefa tsy miditra amin'ny kitapom-bola fanjakana iza moa no voa amin'iny tsika vaoaka malagasy tsika rehetrarehetra inona ny vahaolana solution tsika zao a tsy sola tsy mampiasa an'izany hoe digitalisation zany rahan'izao tontolo zao tsika zao a mandroso ny teknôlôjia eo amitsika mandaingy tsika raha tsy misy teknôlôjia eo amitsika eo ary zavatra tena tiako le nitenen'ny filoham-panjakana farany teo hoe apiditra compagnie téléphonique vaovao izy raha fa mipiditra compagnie téléphonique vaovao dia zany hoe misy réseau vaovao mitombo zany resaka teknôlôjia eo amitsika eo fa maninona na ny création ny fananganana orinasy io na resaka atyany aty ivelany efa tsisy an'izany tsony andeha any amin'ny centre des impôts anao déclaration d'impôt sy ny karazany zavatra rehetra électronique daholo zany eo amin'ny système zay le digitalisation dia ny système iny amin'izay a no midéterminer an'le hoe zao ny impôt alohanao zao ny hetra alohanao dia iny ny bulletin d'imposition azon'le entreprise dia iny amin'izay a no manao négociation fomba ahoana ny andoavana azy atao 2 fois ave atao 3 fois ave sa atao 4 fois zay sisa zany hoe ieviter raha vo le contact amin'le centre des impositions amitsika mihitsy manana fakapanary olo hoe zay le nanao concours tato le zay nihitra tato nandoha vola kina ny andoavanao vola nihitra tao amin'ny fanjakana anompo fanjakana anao dia andoha vola manaova concours anao a rehefa afaka concours anao manompo an'le fanjakana fa mandoa zay foana ny problème amitsika rehetrarehetra voalohany zay faharoa manaraka an'izay tsotra miady amin'io zavatra io efa teneniko foana hoe io tsolitra io corruption io ane mahatonga le firenena mahantra io no mahatonga le firenena tsika mahantra voalohany indrindra ny faux fonctionnaire de l'état rehetrarehetra ny olona miasa amin'ny fanjakana rehetrarehetra tokony manao déclaration d'impôt isa-taona ho jerevana ny fiditry ny vola sy ny variation ny patrimoine zavatra tsotra zany ao amitsika eo na simple douanier rehefa hitanao manana tôbila 4 dia tsy misy mitaitra amin'izany tsy misy mametra mpanontanina amin'izany tsy hoe sao dia ataony sasany indray hoe fialonany ty na zavatra ohatrany tsy zavatra ohatrany raha olona manana ny herim-ponao anao raha olona mitondra ny fahalalanao rehetra sy ny karazany ianao ary ny atsembohanao ny vidianao re zavatra tsy solana ane fa ianao ane ny vola tokotra hiditra amin'ny fanjakana rehefa tsisy ane vola hiditra amin'ny fanjakana tsy vita ny hôpitaly tsy vita ny fampianarany tsy vita ny lalany dia tsika indray ny imenimeniny hoe tena goka be ty lalany ty zao ty lalany ty ina ary ny ataon'ny fanjakana ianao tokony ampidibola ny fanjakana ianao ny manaka anazy le zavatra atao ka le problème dia io resaka digitalisation oa io le avenir resaka digitalisation oa ny corruption 60% corruption efa afaka ny digitalisation dia io amin'izay tsika mijery ny zavatra système hafa efa misy ny système mijery ny système hafa tsika hoe ahoana ny fomba atao mba ampidibola kokoa amin'ny fanjakana sy ampisan'le transparence eo amin'le fanjakana zay ne le zava-misy mba hialana amin'izany hoe isaky miova ny régime dia reto olo reto foana manana monopole rehefa miova ny régime dia reto foana miprotégé reto vahiny reto foana an'izao reto ihany reto foana an'izao zay foana le zava-misy eo amintsika eo mba hialana amin'izay zava-misy rehetrarehetra zay mahakasika ny fitantananareo orinasa-mpanjakana amin'izao fotoana izao ihany koa anisan'ny fanovana notakeny zany iny jiramain zao nalàna le teratany vahiny malagasy no mitantanao manao fampandehanan-drara ny resaka any amin'ny seranam-piaramanidina mifanarenana an'io zay asa goavana ho ny tale jeneraly ny aviation civile de Madagascar raha ny fahitanao toy ny ahoana indray ny drafitra hoentina anarenana an'ireo vita ao anatin'ny roa taona ihany koa ve ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao raha misy ny volonté tsy maintsy vita io ianao tao ny tena ny jirama efa nisy gasy any DG ny jirama firy moa ny gasy ny fanatao fa le volonté sy le finiavana anao an'le zavatra mihitsy ny olana era Madagasikara ny teneninao teo hoe sarotra manarina an'io inona moa mahasarotra era Madagasikara ny monopole le olona jerevitra za mandeha avion foana rehefa tonga Madagasikara makany Sambava makany Diego makany Fort Dauphin makany Tulia feno foana io avion io feno foana de monopole tsisy concurrent izy fa inona ny antony mahafahity azy zavatra voalohany indrindra dia zao satria natao fitondrana ny fandimby tao kesiny rainy zareo sy reny zareo izy io rehefa tsisy vola ry amin'ny anina ry akao aloha amin'ny ramady ao akao aloha amin'ny jirama ao zavatra efa ela
ohatra zany foana ny fanaovana an'io zavatra io de mitonga ny fotoana hoe efa tsy andeha ntsony ty zavatra ty satria ny olana natao kesy ny dadanay sy mamanay foana io zavatra io zay mpitondra teo de zay natao kesy ry zareo hoe ty zavatra ty problématique tsisy vola ny fanjakana aiza misy vola ary amin'ny knaps ary amin'ny ramady ary amin'ny jirama zay foana ny zavamisy zay foana ny zavamisy de fomba hoana no anarenanao azy fa raha fa misy ny volonté na io jirama io azy efa ela ny tenenako an'io jirama io efa imbetsaka amin'ny tenenao jirama zaho tonga Madagasikara mbola projet ny jirama io indray no hoentina hoe zao efa tamin'ny 2019 no nangatana 18 mois tamin'ny jirama io 2019 février 2019 hoe meo 18 mois ialana amin'ny délestage anaovana équilibre financier ny jirama tsy natao zany zavatra zany satria misy tombotsoan'olona manokana ao anatiny aoka tsika tsy vilivily nisy tombotsoan'olona manokana ao anatiny de rehefa hita hoe ty projet ty tena tsara fa anapaka ny postinay ty tsy hiditra ty aminay le vola tokony ho izy tsy hiditra ty aminay zao de sakanina le projet tonga ty fitondrana ty nahita le projet ilay de niantso hoe tena tsara ty zavatra ty fa apio zay anatanteraka azy de tonga ny tena tsy miraviravy tena ohatra zay koa io ramady io Madagasikara eto de miantso io knaps io knaps any mbola administrateur teo aloha ihany ao knaps fantatsika fa ataonjareo fanaovana kesy amin'ny administrateur teo aloha tao prime ministre am'izao fotoana zao tao anatin'ny knaps atao fantatsika zany zavatra zany io jerevy manokana momba ny knaps io misy vola be ao amin'io knaps io de atao alaina foana le vola ao sy ny karazana gaga ndray ve tsy afaka roa taona telo taona de hoe tena tsy afaka mandony piasa tsony ny knaps satria tsisy vola gaga ve tsika zay afafinao ihany ny jinjainao mamafy an'izao ianao de zay ny jinjainao io era Madagasikara io teneniko foana nao anatin'ny 8 mois 1 an rehefa misy le volonté anaovana azy tafavoaka foana io fa le problème atsika de zay misy tombotsoan'olona voatoatoana tombotsoan'olona manokana de tsy manana volonté politique tsika tsy manana patriotisme tsika andravan'izay zavatra zay fa raha misy an'izay tsika mandeha dolo le orinasa-panjakanao amitsika sy ny karazany ina moa ny antony tsy ampandeha azy presque monopole dolo iza moa ny anina ny jirama io koa ne feheziny any ivelany ny banque mondiale zao nandony atsasaka rahamanilay atali généraly teo aloha raha ny fifandraisana am'ireo satria anisan'ny sazany Madagasikara ihany koa zay hoe tantanany any ivelany ny vola amin'ireny projet goavana ireny diso zany tantanany any ivelany izy satria tsika tsy manana contre proposition enao zao namana Jean Michel enao zao raha miteny anao amin'ny orinasanao amin'ny financier an'io ainao manjerinareo za zany mametraka vola amin'io ainao manjery financier de ozy aminareo hoe tia ny plan itondrasanareo azy tiany zao de anao tsisy proposition na tsisy contre proposition efa manana an'izao ne zay tiany zavatra efa neritreretinay alohatsika iresaka fa vao misy an'iny ianao satria mahazo 40 millions de dollars na mahazo 20 millions 30 millions de dollars de fa hoe ok tsy maninona ka arainay tsaka ny sy andavany ty de zay ne de ina ny ataon'olo de iza ny diso am'izany itsika tsy manana contre proposition ve sa le olona manao proposition aminao iza ny diso am'izany tale généraly ny jirama tale jirama de zao le monsieur Royce le voniala teo tsotra tamin'ny proposition iny de tsotra nanao proposition ny banque mondiale hoe zao itadiavana technicien nareo rehefa ohatra hoe tsy manana technicien tam'izany fotoana zany mbola DG Rive tadidiko tsara izy moa mbola tsy hita am'izao fotoana zao le nitadiavana izy tam'izany fotoana zany tsy nanana proposition ny direction générale ny jirama tsy nanana proposition ahoana ny réformer ny jirama voalohany indrindra faharoa manaraka an'izany ahoana ny anaovana équilibre financier ny jirama sy ialana amin'ny délestage nanao proposition ny banque mondiale satria izy financier hoe zao ialégena ny aninareo de zay no mandony atsasakaramana sy ny karazana tsisy contre proposition gasiko tonga de hoe ok mety zany de iza no menao tsiny am'izany any foana le problème atsika manome tsinin'olona fa tsika tsy mba mijery fitaratra hoe misy vai ve eto akandroko eto fa vai akandron'olona ny hita tsisy an'za za manao négociation vao tany Angola tany Botswana manao négociation am'resaka na resaka énergie na am'resaka hafa fa ny olona manana proposition
satria tsy ny banque mondiale sy ny partenaire technique financier miinvestir amin'ny firenena anankiray fa misy ny fonds d'investissement rehefa amin'ny financier zay dia manao négociation hoe zao ty réforme tadiavinay amin'ity zavatra ty amin'ity secteur ty amin'ity zavatra ty zao dia misy ny contre proposition dia miady hevitra eo dia misy ny document cadre amin'izay iraisany rehetra hoe ty zany lalana ty zany sordalana ok dia ahoana au bout de 6 mois manao évaluation io tsika 6 mois 1 an misy ny suivi sy ny évaluation amintsika ne tsisy an'izany le directeur général teo aloha zao efa niteny hoe efa natolotra ny gouvernement le gouvernement teo aloha efa natolotra ny fitondrana teo aloha ny proposition momba ny alana amin'ity zavatra ty réformer n'ity jirama ty mbola nahitana le proposition ve tsika mbola niteny ve ny fitondrana teo aloha ok ampandalovana amin'ny conseil des ministres de diniana misy an'izany dia iza nomena reo tsiny amin'izany iza nomena tsiny amin'izany aly foana le société mpanjakana misy eo amintsika rehefa tsika hoe aly vazany manakenda atsika tsy ny vazany manakenda atsika efa tsika ihany manakenda atsika fomba ahoana moa ao amin'ireo jirama idira fomba ahoana ny ividiananao 40 centime kilowattheure amin'ireo mpandraharaha reo nefa amidinao any avoaka malagasy 14 centime kilowattheure zany hoe misy gapana 26 centime par kilowattheure isaky ny mamokatra 1 kilowattheure ianao zany misy déficit foana dia ino tsy maintsy comblenao isanandro na ianao mieritreritra ve hitatana entreprise hoe milliardiary ny ividiananao zavatra entana anankiray dia amidinao 500 ariary ianao hitatana entreprise so orinasa dia mieritreritra ve anao amin'izany fotoana zany ety ty zavatra ty mieritreritra ve anao io 40 centime io aiza misy an'izany 40 centime zany ane naty Europe arany lafo zany nefa tsika manana ny ato rehetra ozy tsika teo manana ny herinaratra tsika manana an'izao tsika manana an'izao tsika ary ny énergie solaire sy ny renouvelable amin'izao efa vulgarisé zany hoe tsy tokony ioatra ny 12 centime de dollar ny kilowattheure tsika mbola misini an'izao rehetrarehetra zao any aza any tsika dia afafintsika ihany jinjaitsika tsisy miracle zany amin'ny économie fa teneniko zany tsisy miracle tonga avy any mana avy any an-danitra hoe tonga dia androso be ty tonga dia ho foany ty délestage ty ny asa ataonao ihany ino no afantarana hoe andeha ty na tsy andeha ty iampita amin'ny lafim-baovaon'ny politika kosa indray isika reveo resaka ny fifandraisan'ny raisam-pirenena fa tao anatin'ny fiandohan'ity taona ity dia maro sady ireo zavatra nitranga aloha zany nisan'ny faraparany teo moa zany le fitoanandoam-pirenena fanombohana fahitan'ny antoko antoko ny fivoaran'ny malagasy tena miroso makany amin'le fanovana tokoa ve le fomba hitondrana n'le fitoanandoam-pirenena sa toy ny tamin'ny fandalovana crise politika hatramin'izay teto Madagasikara le dinika fa tsy misy fampiarana sy le hoe mpandray anjara ihany koa manahoana ny fahitanareo an'le hoe mpandray anjara sy mimpandrindra n'le fikaonan-doha zay atao eto amin'ny firenena ary fanovana toy ny ahoana ihany koa le rafitra ara-politika tokony atao tsara dia zany mipetraka le fanontaniana hoe le fikaonan-doha-pirenena za aloha dia gaga tsika miteny fikaonan-doha-pirenena dia misy ihany koa ny accord politika dia misy ihany koa zao rehetrarehetra zao miseho daholo isan'andro gaga inona ny lalana sy direction tsika ty andehanana mila faritany fanjakana amin'izao fotoana izao zany fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao inona ny direction tiatsika andehanana napetraka ny ministre mpanjakana eo amin'ny fanavaozana hikarakara zany concertation nationale sy ny karazana zany aiza ho aiza ny feuille de route mikasika an'izany inona ny objectif tiatsika ho tratrarina anova rafitra raha tsy miova ny olona tsy hiova ny rafitra inona moa le olona teneniko mitoetsaina inona ny zavatra apetrakitsika ho an'ny firenena fa tsy inona ny zavatra apetrakitsika ho anà satria zany eto amin'ny fitondrana inona ny zavatra apetrakitsika ho an'ny parti politika tsy izay le izy dikan'izany voalohany indrindra le concertation nationale alefaso satria iny no efa nitenenina tany am-boalohany iny no efa nananganana ministre mpanjakana momba ny fanavaozana satria anavao an'izay zavatra zay ny objectif ane tany am-boalohany raha tadiditsika tsara dia hoe anova rafitra tsika inona moa le rafitra le constitution dia inona ary le constitution tadiavitsika efa hitatsika efa menimenina le centralisme ty ny olona rehetrarehetra raha inona le constitution tadiavitsika dia tsy maintsy ana fikaonan-doha-pirenena tsy maintsy amin'ny fianona ny parti politique tsy maintsy amin'ny fianona ny vahoaka malagasy tsy maintsy ny fianona ny renim-pitolo reny tsy maintsy ny fianona ny rehetrarehetra zay no atao ianona ny rehetrarehetra zany dia makany amin'le concertation nationale zay ihany ivoany feuille de route hoe ty ary ny feuille de route ataotsika anao rafitra vaovao ty ny rafitra tsangana dia makeny amin'ny vahoaka atsika hoe ty le rafitra laniny areo ve ty zay le référendum
vita zay lany vaoka zay de apetraka ny fifidianana rehetra demokratika mangarahara ekeny rehetra anene le zavatra ny tenenina tany amin'ny voalohany fa aiza aiza atsika zao iza no mikarakara an'le zavatra zao apetraka amin'ny FFKM tsy tafavoaka amiko manokana aloha aoka mateo natao ministera mpanjakana sy ny karazany io de manana légitimité kokoa ikarakara an'izany concertation crédible ave za tsy miteny hoe tsy crédible fa izy kokoa no manana ny légitimité fa raha tsy anao an'izay izy inona moa macrédible azy le ministre mpanjakana raha ohatra hoe tsy anao an'izay concertation nationale zay satria zay ny objectif tany amin'ny voalohany amin'le fanavaozana inona moa ny crédibilité ny amin'izao fotoana zany fa tsy maintsy mandehana amin'izay concertation nationale zay satria zay ny andraikitra nakaniny aminy nefa zao ateo any amin'ny FFKM eke ny FFKM manao an'izao sy ny zao batinina koa ny FFKM le olana ane FFKM ane tsoroko zany raha amandrena ra-panahy izy ireo tsisy mahanina an'izany fa tsy ny olona rehetrarehetra ane tsy kristiana daholo fantatritsika tsara ny statistique entre 1500 ane tsy kristiana ao Madagasikara dia ahoany reny olo reny ohatra ny mahatsaro tena iliky fa zay ny tadiavana le ministera mpanjakana ny église autorité morale fa tsy autorité politique aoka ho fantatritsika zany zavatra zany dika ny resaka concertation resaka purement politique fangaro le zavatra de idirako lalindalina ihany koa le izy adino ndray le concertation nationale am'izao fa nisy accord politique nivoaka ho azy tany telo amby folo am'zato sa telo amby folo am'zato sa telo am'zato ny mpanao soni ore olona mba nijeren'le olana nanao sonia tsy manana na nyray aza ny akabiazan'izy ireo olom-boafidy akory de ina légitimité anao am'zany ina légitimité an'io accord politique io nefa olona manao sonia ao tsy manana olom-boafidy na iray azy azonareo le fandehan'le zavatra zany hoe tsy miaingy am'le volonté hitadiavana le tombontsoan'le firenena fa tombontsoa personnel manokana hoe efa mandalo traversé le désert zay alao ty accord politique ty fomba ahoana moa ao anatin'le accord politique ampina 12 ny olona manampy ny filoam-panjakana ore olona zao ara ny filoam-panjakana raha vice président anaky efatra efa sarotra mandray an'le fanapahan-kevitra le décision itondrasana le fanjakana mbola ampinao aniza ndray mba mieritreritra ve tsika mba manana conscience politique sy fitiava-tanindrazana hoe andeha araky ny tokony ho izy hoe zany zavatra zay voalohany indrindra faharoa manaraka zany raha vaodolo ny institution tsika mpanao politika manana mémoire courte zay ny ataoko azy tamin'ny 2009 nefa nisy an'izany raha vany ny institution de ina rehefa ravanao ny institution de ina ny apetraka CTCST de tsisy zavatra voafidim-bahoaka mihitsy zany eo amin'le firenena tsisy olona voafidim-bahoaka mihitsy zany tsisy institution voafidim-bahoaka mihitsy zany tsika zao a ny assemblée nationale any ataotsika hoe entre guillemets balise satria ino manana légitimité kokoa satria mbola voafidim-bahoaka na tiatsika na tsy tiatsika reny nandeha amin'ny élection direct universelle na tiatsika na tsy tiatsika de io seule institution mbola mijoro satria sénat fa fantaritsika ny décision na ACC teo tapitra ny mandahana de io seule institution mijoro ve de io ndray voafidim-bahoaka de io ndray no oravanao de rehefa oravanao de ahoana tsy maintsy anao élection ny anao sa hoe apetraka ndray CTCST fantaritsika tsara dikan'izay ao anatin'le firenena tsisy institution na anakiray aza voafidim-bahoaka de rehefa tsisy institution voafidim-bahoaka iza ny investisseur tsy tena partenaire technique financière satria raha miteny an'izay ndray de hoe hiankina amin'ny vazaha foana iza ny investisseur anana volonté hoe andeha investir any Madagasikara zay na ny institution anakiray raha tsisy voafidim-bahoaka fa apetraka nomena fotsiny tsy manaraka ny lalam-panorenana aza adinotsika fa nanao fianiana ny filoam-panjakana io tamin'ny lalam-panorenana dikan'izany tsy république fa efatra dikan'izany mbola manakery ny lalam-panorenana ny république fa efatra zoany tanteraka ny mandravany institution ny assemblée nationale araky ny ao amin'ny lalam-panorenana miteny hoe après consultation président ny ACC président ny assemblée nationale ny premier ministre de afaka mandravy izy fa kosa ao anatiny tsy maintsy atao ny fifidianana ao anatiny andro vitsivitsy 10 andro maximum izy tsy maintsy atao ny fifidianana dikan'izany tsy maintsy irosany amin'le fifidianana fa ny tanjony reto de hoe ametraka CTCST tsy manaraka ny lalam-panorenana zay zavatra zay de hitifitra ny fitondram-panjakana indray avy eo itory any amin'ny ACC
hoe mandika lalàna io any io empêcheo any anie le toetsaina politika misy calcul politika lalam-panorenana io nanaovana fiainana lalam-panorenana repoblika faefatra io no mitondra atsika aloha na tiatsika na tsy tiatsika ajao io lalam-panorenana io ataoviny consultation ahafahan'le feuille de route io mivoaka aingana io feuille de route io ny hitondra atsika amizay avy eo ny objectif an'io hoe tsy hijanoneo reo CNI reo hoe tsy hijanoneo reo ACC reo hoe rehefa misy le rafitra mijoro vaovao tsy maintsy horavana daholo reo zavatra rehetra reo à l'issue ny feuille de route fa le olona amizao a manao calcul politique alao aloha zay hiditra ao alao aloha zay mba hanana place kely eo alao aloha zay foana le zavatra fitondrasana eto am'le firenena zay foana le cadre politique eto am'le firenena tsy mety eto am'le firenena betsaka koa no miteny hoe za tena manindrona ana le zavatra tenenina misy no miteny ny miaramila tsy natao hitatana ny fanjakana fa izy natao hitatana ny fanjakana zay mpanao politika natao hitatana fanjakana ozy ny sasany ianareo mpanao politika ne nefa nitatana ny firenena io hatram'izay ianareo no miteny reo nefa nandraikitra teo amin'ny firenena io hatram'izay fa nanao ny firenena io no entin'ny mpanao politika hatram'izao aisytsika zao teneniko foana ny Ronald Reagan teneniko foana ny filo-amérikana acteur anankiray zay mpanao film tsy nanana notion zany hitondra fanjakana zany fa ny fanjakana tompokoa tsy hoe manana traikefa politika na ohatry zany tsara ny manana zany fa mila technicienne autournao technicienne manana an'le vision sy fomba hitatanana an'le firenena zay ny tadiavina fa tsy hoe mitambasy ty tsy tokony hitondra firenena sy ny karazany tsisy an'izany mpanao politika ny nanimba ny firenena io hatram'izay ianareo miteny hoe mpanao politika zay tokony hitondra nyty firenena ity fa tsy ny miaramila ianareo nanimba ny nanomba ny firenena io ane ianareo nefa teo foana tsisy ny zavatra vita anareo androany ianareo hikritika olona vo anomboka ametraka an'le rafitra sy ny karazany ny olona anankiray raha tsy antorian'ny technicienne manana ny traikefa ananany rehetrarehetra zay ny mahatonga le fitondrana tsy mahomby hitatsika ny fitondrana rehetrarehetra teo satria tianao dijadony anao rehefa tsisy technicienne hoe ty rangano mety aty ary mahaiza mihaino olona mihaino ny technicienne rehetrarehetra misy ny technicienne any atsika gasy tsy ihany ny vahiny foana ny teny hoe zao ndray ty apetraka ndray ty olo ty eo amin'ny knapy amin'ny jirama ao amin'ny era Madagasikara na ohatry zany tsy hany ny tanjona atsika fa manana technicienne io Madagasikara io alaivo daholo ny technicienne rehetra ny resaka zay mba ny diaspora taty manana technicienne ny diaspora manana technicienne ao amin'ny firenena ao aza matao atritsika za lazaiko anareo zany a parmi an'le task force ao amin'ny gouvernement luxembourgeois parmi an'le task force ao amin'ny gouvernement luxembourgeois mieritreritra ny atao hoe relance économique afaka 10 taona ao anatiny zany za tsy luxembourgeois za olona gasy fa manana traikefa am'le firenena satria miasa efa 10 taona mahery miasa am'le firenena natsona hieritreritra ny zavatra zany de tonga ny tena tsy any le olana tsika manko raha vao hoe miantso ny technicienne avy any ivelany sy ny karazany reo gasy importé tsy zany le traikefa hitondrasana an'le firenena zay ny jerevana zay no ifantohatsika ahafana mampandrosa an'le firenena fantatro zany na ao am-pitoerana aza misy olona manana traikefa ny ao am-toerana mila an'izay technicienne rehetrarehetra zay ny fitondrana fa tsy mila an'ireo politicienne vereux efa manimba ny firenena io hatram'izay mila renouveau mila fanavaozana tena fanavaozana ny firenena izay mbola hijanona am'le hoe politika izay hatrany sika ianareo mpisehatra ara-politika anisan'ny hoe tsisy fianarana an'izay aloha eto Madagasikara hoe manao politika fa miainky any antoko politika any zany fa ny zava-nisany eto amin'ny anteny meram-pirenena tao vao niova ny mpitondra dia lasa manaraka an'le mpitondra eo ilay solombavam-bahoaka zay mitonona honanohana an'le fitondrana niongana teo hitatsika zany tamin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao niaraka tamin'ny fitondrana ny maro anisa tao fa vetivety eo tonga dia lasa miaraka amin'le fitondrana fanavaozana avokoa ilay solombavam-bahoaka misy alliance contre la nature zany ao amin'ity androm-panjakana ity anisan'ny hoe tenenin'ny olona izy io angatany tanora ihany koa ndren'izay da hoe raha vao any lay anteny meram-pirenena fa tsy navita nanao ny asany inona zany no tokony ho atao mba tena hoe ametraka an'io androm-panjakana mpanao lalàna io zay mbola hoe nofidimbahoaka ho crédible amin'izao fotoana izao le problème fanaovana politika ao amintsika tonga dia tsoroko ny amarina tsy manana foto-kevitra hijoroana ny mpanao politika eo amintsika tsy manana foto-kevitra hijoroana zay le mivadibadika io hoe androany ianao mapara aloha zao dia lasa HVM teo aloha dia lasa HVM
tsisy fotokevitra hijoroana ny fanaovana politika ane c'est un métier asa ohatra ny asa rehetra io ianarana ohatra ny ianarana rehetra io misy fotokevitra rany izy io hoe ity fotokevitra hizorana sy arana ao amitsika tsisy an'izany io zany any tena miteny aminao voalohany indrindra hoe nanimba ny mpanao politika nanimba ny Madagasikara ary io anteny meram-pirenena io anisan'ny manimba ny Madagasikara fantatritsika zany nisy histoirana malety tao amin'io anteny meram-pirenena io misy tsangatanana tsy hainao hoe ahoana zany ao amin'io anteny meram-pirenena io misy an'izao rehetrarehetra zao amin'io anteny meram-pirenena io ny anisan'ny institution namotika n'ity firenena ity fantatritsika zany satria tsy manana fotokevitra le olo inona moa ny hijoroany voalohany indrindra na any amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra ny solombavam-bahoaka tsy hain zareo akory anie ny andraikitry ny zareo za nahita solombavam-bahoaka dia miteny mihitsy amboarina ty lalantsika ty anao an'izao ty izy ohatra fantatrao ve moa inona ny asanao mpanao lalàna anie anao zany solombavam-bahoaka zany firy aminao solombavam-bahoaka reo nanao proposition de loi firy io solombavam-bahoaka nanatsika io tsisy nandray azy tonga ny propaganda dia mizara vary mizara an'izao rehetrarehetra zao reny zavatra reny mila dilitsika daholo tsy ny 90% ny mpanao politika eo Madagasikara tsy manana vocation hoe inona tsy manana ny lecence an'le hoe inona moa le fanaovana politika inona moa le politika fa toerana vola voninahitra zay foana ny mpanao politika eo amintsika eo dia zay no mahatonga azy mivadibadika io aty indray aloha zao ny lalana dia ary izy aty indray ny lalana dia ary izy fa tsy manana fotokevitra hijoroana ary raha mangataka ny olona ny andravana ny assemblée nationale io na misy assemblée nationale vaovao nganao eritreretinareo iova le izy tsy miova izy na misy assemblée vaovao satria ina le toetsaina zay le niteneniko teo le vocation anao an'le politika mihitsy tsy ananan'le olona inona moa zany politika zany inona moa ny andraikitra sy tamberina amin'izany politika zany inona moa zavatra ataoko amin'izany politika zany dia rehefa misy ny fanamborana ny zavatra tsy mety atao vagence politique tsy vagence politique anie ny application ny lalàna tsy mpanao politika eo amitsika eo vitsy zany hoe mandeha araky ny tokony ho izy amin'ny fampandrosoana n'le firenena hatramin'izay mihitsy ny teneniko fampandrosoana ny tenany fampandrosoana ny fianakaviany fampandrosoana ny namany sy ny antoko zay ihany dia io mahatonga ny olona leo politika eo amitsika eo nefa tsy afaka hiala amin'izay tsika fa ny fanaovana politika ihany ny zavatra rehetra ataonao dia politika hampandrosoana ny firenena eo amin'izay resaka politika izay hatrany ny zavatra misy rehefa miala eo amin'ny fitondrana ilay olona mpanao politika io dia hiara-ny fanenjehana mety hoe fampiara-ndalàna le izy fa tsy nzay politika fa zava-misy mantsy amin'izao misy olona maromaro voasambotra noho ny hoe zavatra tsy nentina atao nisan'izany filoana teny merandolona teo aloha zay voalaza hoe nanome baiko ny mpitandro ny filaminana anao hery famoretana izay tsy andraiky nylay baiko ny mpitandro ny filaminana ma hoe manamboninahitra teo aloha misotro ronono azy ny ministry ny fanabeazam-pirenena zay voalaza fa mikonikonina fanonganam-panjakana nanirakolona zara vola raha ny zavatra misy anefa dia hoe molona maro no anisany hoe nanana izay fiarovana manokan'izay teo aloha tsy azo nenjehina fa amin'izao fotoan'izao anatin'le fanavaozantsika inona ny tokony ataon'ny rafi-pitsarana tena hoe anenjehina andren'olo ireny satria maro ny olona izay mialokaloka ao anatin'le hoe fanohanana ny fitondrana amin'izao fotoan'izao dia manana le fiarovana manokana dia tsy azo enjehina fa anisany mbola hoe mampiorohoro an'ilay rafitra izay tokony isahana izay fanadihadiana sy fanenjehan'izay ary zay le problème atsika eo zay ny fanarahan-dalàna zay le olana amin'izao bascule fandraiky amin'le zavatra ny teneninao teo ihany leo amin'ny anteny meram-pirenena manohana ry amin'ny fanavaozana ry amin'izay mba tsy voaendrika amin'ny zavatra ratsy nataony teo aloha zay aloha teneniko mialatsiny teny an'le filohan'ny anteny meran-dolona teo aloha anao tsy nahita ane fanomezana baiko na izy ara nidina teny akianja nidina teny akianja mihitsy izy manome baiko azo ny mpanao gazety zany izy mihitsy ara no miteny hoe tsy ireo ve dia atahorany laisany ireo ve zao hitatsika daholo zany andraiky ny ve zany amin'ny mateny meran-dolona en plus izy fa généraly misotro ronono andraiky ny ve zany tsy nandika lalàna ve izy amin'izany dia raha ho tsaraina amin'izany ve izy dia izy any amenatsiny hoe vagence politique ve tsy vagence politique le izy fa fampiarana lalàna misy izy zavatra fampiarana lalàna dia eo amin'izay ina ary ny tokony atao amin'izao fotoana zao ny tokony atao amin'izao fotoana zao dia ny séparation du pouvoir mihitsy ny exécutif aleo ary ny fitsarana aleo tena maharitra anao ny asany araky ny tokony ho izy zay ny zava-misy fa raha mivelanao malalaka no fitsarana io anao ny asany araky ny tokony ho izy dia mandeha ho azy io na izy mandika lalàna na eo amin'ny fitondrana azy ianao
anga mety misy ane amitsika miteny zao le mety misy eo amin'ny fitondrana io mandika lalàna de raha manana ny indépendance ny fitsarana io de tonga de manenjika azy hoe tsy mety zavatra tia misy fandikan-dalàna tia tsy maintsy misezira ny fitsarana zay am'ty zava-misy ty fa le tsika de mora foana ny manao conclusion facile hoe zay le mora le conclusion hoe fanenjehana ara-politika io vazance politique io tsisy rehefa manao tsy mety venao de vazance politique de angalatra dôly zany tsika de andika lalàna dôly de hoe rehefa miova ndray fitondrana de eo nareo calme am'izay nareo aloha zay foana ny zavatra de tsisy fampiarina ny lalàna misy lalàna velona ao Madagasikara mila piarina zany lalàna zany fa tsisy ambony lalàna na izy ny izy fantatritsika tsara zany misy orona-peo rehetrarehetra any misy preuve rehetrarehetra mikasika an'izany antenemeran-dolona teo aloha zany zavatra nataony zany olo zany de androany ve tsika gaga eo koa misy an'le député vice président ny fianaratsoa teo aloha matoly fitsarana manao fanadiadiana sy ny karazany misy antony eo aleo anao ny fitsarana raha madio mangarahara izy raha metysika fahadiovana sy mangarahara ihany koa ny fitsarana raha tsy meloko izy aleo kosa izy ivoaka raha tsy meloko raha hoe zavatra nanameloana azy tsy mitombony rehefa vita ny ankety de aleo izy ivoaka fa raha hita zao hoe misy zavatra misy preuve ao tangible de atao ahoana sao de vazance politique ty fa aleo izy ajanona fa aleo izy avoaka mialatsiny fa aoka ny lalàna na izy na iza na am'izao fitondrana zao azy na iza mandika lalàna na iza aoka ampiarina aminy lalàna hitrany amin'ny fanavaozana tsika fanavaozana io ny toetsaina tsy fanajana ny lalàna ny voalohany indrindra raha tsy manaraka an'izay tsika tsisy fanavaozana ho tonga eto Andriamatoa Sergimbe Jovial filohan'ny antoko antony fivoaran'ny malagasy tapitra sady ny fotoanantsika nafahana nyresadresaka tao anatin'ny fandarana zara hevitra inona no azonao amin'tinana ireo avoaresaka teo izay ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'izao hoe fitondrana fanavaozana izao zavatra vitsivitsy angamba ary misaotra anareo mbola misaotra anareo ihany amin'ny fanasana zavatra vitsivitsy ny afaka ofitiniko angamba ny sy nofeheziko hatrany nanany tena fiovana ny vahoaka malagasy matona anao an'ireny tolo reny 5 reny nanany tena fiovana aoka tsika tsy andisy fiovana ny vahoaka malagasy aoka tsika tsy andisy fiovana tsy andisy fanantenana ny firenena mihitsy azy satria miankina amin'ny fanapaha-kevitra zay ho raisitsika zao ny hoavy ny firenena io aoka ny lalàna ho ampiarina trany raha misy ny lesiko ny lalàna teo aloha aoka hovaina zany lalàna zany manana fanjakana mijoro tsika ekeny rehetra am'izao fotoana zao tsisy angambany hoe iza na ireo mamparatenenareo teo reo mampahareo ane de va miteny mihitsy hoe oke mananaiky an'ity fanavaozanyity zay fandao ifandiniky ary zay le ilana an'le concertation nationale tsisy ahiriky am'le concertation nationale na time anao na mapary anao na irimary anao na izy anao fa aoka ny rehetrarehetra mihitsy no andray anjara mba hisy foto-kevitra matotra ao ary aoka ny lalàna na izy na izy ampiarina ny lalàna am'izay mandika lalàna rehetra aoka ampiarina azy ny lalàna mikasika an'ireo député ampisiko alina kely mikasika an'ireo solomba-vahoaka zay nesorona misy ny solomba-vahoaka nesorona aoka tsy anilika koa tsika hoe ty ny nesorona de ty tsy nesorona fantatritsika am'izao fotoana zao fa misy ny solomba-vahoaka nanomboka tamin'ireny toedrarana afana reny efa tsy teto toerana tsony tsy eo toerana tsony tsy manatrika ny antenimera aiza ho aiza mikasika azy reny mbola betsaka izy reny tsy eto toerana fa manina mbola tsy esorona zay le fitoviny rehetra eo amin'ny lalàna tsy misy azo ahilika fa rehefa ny lalàna ny ampiarina miatra amin'ny rehetrarehetra hatrany ambony ka hatrany ambany fa raha ny lohany tsy manaraka an'izany lalàna zany aza manantena itsika fa aty ambany aty anaraka an'le lalàna aoka ihany koa tsika heritreritra amin'ny fampandrosoana toekarena amin'le firenena am'izay manana ny atoa rehetrarehetra tsika na ny renaky ambony tany na ny akibony tany zany na amboniny tany zany tanety zany na amin'ny resaka fambolena sy fiompiana zany jono zany na amin'ny resaka teknisiana nanantsika sy ny karazana fampandrosoana rehetrarehetra zany na amin'ny resaka digitalisation zany miditra fotoana vaovao ny firenena izao tontolo zao am'izao fotoana zao aoka isika hifantoka am'izany rehetrarehetra zany ho fampandrosoana sy ny tombontsoa taranaka faramandimy zay ngamany azoko terena amin'iny misaotra atsika rehetrarehetra misaotra ny vahoaka malagasy miaino sy ny tafatafa ary ihany koa miainga ny rehetra zany anana an'izay conscience générale zany mpano politika vita ihany fa ny taranakitsika sy ny vahoaka malagasy naoka notsonjovony betsaka ny fampandrosoana tokony atao Madagasikara efa tara atsika hoe ao andro ray amin'ny fahatarana
amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra 5 andro ny anarena anazy. Efa 4 taona ny fahatarana ty vahoaka malagasy ty Madagasikara ity. Aoka tsy ho tara intsontsika fa dia hiasa dian'izao ho fampandrosoana sy ny ho tombotsoan'le firenena. Zay angamba no azoko tenenina, ko dia misaotra anareo tamin'ny tafatafa sy ny fifampiresahana rehetra tompoko, ko dia misaotra tompoko.